Hatramin'izao ora sy fotoana itenenina izao moa dia tsy mbola misy ny zava-baovao azo ampitaina mahakasika izay conclave ny vato izay raha vatany vao misy kosa nefa ny zavatra azo ambara dia hiditra amintsika amin'ny vatana eny to ny mpanao gazetinay izay eny an-toerana eny amin'izao fotoana izao fa hijanona ao anatin'izay tontolo politika sy ny faneho-kevitra izay ihany sika manana ny ambarany manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ry zareo avy eo anivony hetsiky ny mpitondra fivavahana HMF nahafantarany maro azy zava-doza hoy ny pasteur Roger Ndriamarisata ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary namafisina ihany koa fa tokony hotohizana ny fampihavanana izay kasain'ny FFKM ho tanterahana. Katastrofika ny fahasalasy tena tosabeto mitranga eto amin'ny firenena ary na hoe tsy vahany intsony tsara ny maolana efa atao misy ny vato sy ny rehetra fa izay aloha zany zavatra manaitra anay zany dia hoe eganety somary satria amin'ny fahampalalam-posalabozoko zany dia tsy tokony lazara zavatra tsy marina akory kanefa na izany aza dia hoe misy fikolokoloana zavatra ny ambadika any hoe mahakasika olona sanatany izay iverinay fa tsy hitondra mihitsy vahaolana ho an'ny firenena fa ny fampiresahana ihany raha tahinika misy tokony resahana vanim-potoana zao tokony iresahany rehetra indrindra reo voakasika ka io zany tsy resaka fanerena takany trano eny vato sahala fanerena fijerinay azy fanerena fijerinay an'io fanerena olona fotsiny andao dia tsy maintsy resahana dia tsy maintsy zao taiza moa miaramila hatramin'izay tsy nanao ninino dia FFKM ihany zany vahaolana aminay FFKM ihany ny fiangonana ihany ny vahaolana ary zay ACM fa mampitondra fivavahana vonina andray anjara amin'io satria zay afaka miresaka amin'n'rehetrarehetra dia voniny zay ampiresaka ny rehetra fa ny zavatra faharoa zay zava-dehibe koa tokony ho lazaina mety tokony ho lazainay amin'ny teny vahiny moa amin'ny conférence de presse ataonay rehefa atserina kely fa ny zava-dehibe koa tokony lazaina dia hoe tokony anontany tena koa ny communauté internationale hoe nametraka fitoniana ve ny communauté internationale sa tondra korotana ilay izy ilay toedrara iverina fa hain'ny malagasy foana no miresaka amin'ny raharaha io rehefa tena hoe resaka ny malagasy fa tsy dia hoe anaovana pression tahak'izay zany